ilay mpanandro fetsy mitatao vovonana tamin'izay. Nasesykirivo tao ankitapony avokoa ireo fitaovam-piasany toy ny labozia mainty 7, raozy fotsy vita tanana, dia tavoahangy kely maromaro misy menaka. Samy nanana ny anarany avokoa ireny menaka mahagaga ireny. Ilay mena mandodanitra, ilay manga fahasoavatsilany, ilay maitso vady miraikitra ary ilay mainty kosa matika velona indray. Isan'ny roa ny olona tena mahasarika i Rivo fa nambihin-janahary tamin'ny tarehy amam-bika. Tsy efan'izay kanefa fa mbola jejo ihany koa ny lehilahy ka namerivery ery izay nylalovany. Natavy andelany ihany koa moa izy ka lafy nampitsanganana ianao raha vao mihanahana. Mpanandro indray ivona moa izy ka niventiny hoe voalaza masina fa ratsy lany zanakao dia vavy. Tsy hentsoko ato fa eo ambony tanimbarinareo misy tatatra ary lahataka-ndray ny anadandreninareo. Maro izay efa voan'izay. Fantatry Rivo tsara mantsy ireo maharary ny zanak'olombelona toy ny vola, ny fitiavana sy ny fahatokisa-tena ka niompana tanteraka tamin'ireny ireo fampanantenana pokaty nozarainy. Namidiny mantsy misy sarany manko ny fankakevitra taminy. Tsy vitsy tokoa ireo olona mahafohy vola fa mba tia hare zava-tsoa momba azy. Ireo tanora manangana no avy dia anolazainy fa ahita asa sahaza ary hovory ny harena raha ohatra ka manjifa ilay menaka mandodanitra. Ireo lehilahy marefirefy indray dia nampanantenainy fa hanome fahafapoan-dra fotsy raha mividy ilay menaka matika velona indray. Tsy diso anjara tamin'izany ireo vehivavy tsy tia rafika nividy ilay menaka vady miraikitra. Tahaka ny mpanao asa maizina rehetra dia nirenireny tsy nanan-katao i Rivo raha mbola mitsingevana eny amin'ny lanitra eny ingabe masoandro loharanim-pahazavana, fa rehefa tonga mandravaka ilay elobe tsy mipika kosa indray irony kintana mpanome sora-danitra vao miatrana izy. Lay kely tsara vohatra teny amoron-dalana teny no toeram-piasany. Tsy dia mba maro mpanjifa moa ilay tranom-barotra ka nampitondra fisainana lalina mampanidiny eritreritra ilay fidonahana ampona. Nandrevireviny lasany teo i Rivo mandra-piandry ilay lalitra tonga fa tsy naharitra ny fofotay. Ponina ambodratrimo i Rivo fahiny. Zatovolahy ny fiarahamonina moa izy tamin'izay ka tapitra nahalala azy avokoa irony toeram-pisotroana zava-mahamamo irony. Indrisy fa anti-dany lalao baolina izy tamin'izay ka anitrakefa no avy dia avo fa ny oza-pe kosa tsy naharaka. Zaka ny vavon'ny Rivo avokoa mantsy irony galeoka sy ambody voara saingy ny ao am-paosy no ritra mampalahelo, hany ka boka-trosa sy afa-baraka ny anao lahy dia lasa nandositra niakatra tetỳ Antananarivo. Niverina tetỳ an-tany ny amboroan'ny Rivo raha nahita lehilahy iray nitazatazana ilailainy. Mandroso Ramose ah, hoy izy niantso anio. Mahazo toerana fa tsy kisendrasendra no nahatongavanao teto fa nentiny vitany ianao. Marina ve izany laingabe izany? Hoy ilay rangahy. Dia nofafan'ny Rivo ny fiketrahana ka namonjy an'io ilay rangahy. Tsy mino ny zavatra toy itony aho, hoy ilay mpanjifa, fa mahay miresaka ianao ka dia tamy tokoa ary aho. Variana dia variany Rivo nibanjina ny tavan'ilay nifanatrika taminy. Toa tsy vahiny taminy ilay endrika. Mba lazao ahy izay mombamomba ny Ramose, hoy ilay mpanandro, dia hovahantsika ny olana. Raha tena mpaminany marina ianao, hoy ilay vao an-tany, dia tokony ho fantatrao ny atao-poko tsy miloaka sy ny atao-tsaiko tsy ambarako. Ka fomba ny mpitsabo ane Ramose ny manontany? Tonga dia tsory rehefa tsy mahay. Nisy fampiadiana maso kely teto. Dia nanohy ny teniny ilay mpanjifa hoe borifoy amiko fa tena mahita no avy marina ianao dia omeko 2 hetsy ariary. Somary nanongo saoka i Rivo nandinika kely dia namaly hoe ento aty ary ny tananao ho vakiako. Dia natolotra ilay rangahy azy moa ilay nangatany ka niantsa ilay mpanandro hoe
Any Andriamanitra andrenana ary tompony lasa sy ny ankehitriny ary mpamorona no avy. Sokafy ny maso fahatelon'ity mpanomponao hamaky izay tsy voasoratra hahatsinjo izay mbola hitranga ka ho masimbava miteny ane izy ary ho masy tana mandray fa tena mpisolo vavanao tokoa. Foa. Dia nodininy maharitra teo ny felan-tanan-drangavo ny teny izy hoe François no anaran-dramose. Ny atokely ny fondra François. Avy any Ambohidratrimo se no niakatra tetỳ Antananarivo. Angamba misy olona tadiaviny se fa nahavita ratsy tamin'ny se. Eny tokoa hoy François ny aiky sahady. Misy tokalahy izay ananako vola fa tsy mahaloa dia nandositra tetỳ. Dia niantsa indray ilay mpanandro hoe Om mandrosory mpanaraton'i Jesoa. Hitako sady ny nahazo izany olona izany. Tsy ela fiasa ilay todiny ratsy vita ka nandatsaka ny ain'ilay nahavanondoza. Mody ampiadanana any Ambohidratrimo ianao fa Andriamanitra no efa niady ho anao. Dia nino mora François ka nandoha vola 2 hetsy dia nisaotra fatratra ilay mpanandro. Raha efa izay dia nitodi-doha ho any Ambohidratrimo ny anao lahy. Irivo kosa tetsy an-daniny dia ny sento raha vao lasy iny. Sofa tsy tadidiny aho, hoy izy. Tsy fantany akory fa izaho ilay nitrosa taminy dia lasa nandositra tetỳ Antananarivo fa tsy nahaloa vola. Dia apetrako aminao ary ny fanontaniana. Moa ary ve narovan'Andriamanitra irivo sa mbola tsy tonga ilay fotoana hamaliny fa miandry azy hibebaka izy? Asa morery roy, asa morery lahy.